zavatra azo lazaina fa misongadina angambany dia ny fanehoana ireo mpandraraha malagasy zay mivondrona ary manakoa ireo orinasa zay mivondrona eo anivony sonamparana ny société nationale de participation amin'ny fahavononany hitondra ny anjara briky fanarenana ny toe-karena di Madagasikara na dia teo aza ny azo lazaina hoe crise économique na ny crise sociale na ny crise politique dia tsy nanaka ny sonampara akory zany nanampy ary nanome tosika ireo azo lazaina hoe mpandraraha malagasy manana fahatsarako mba ampiroborobo zany fiakarena eto Madagasikara ka na ny azo lazaina hoe orinasa madinika na ny vavety indrindra dia saiky nahazo tombotsoa avokoa amin'ny traikefa sy ny fitantanana ny arahana tamin'ny sonampara amin'ny mampiara-monina antoka aminy mankalaza ny faharoapolo taona ny sonampara ankehitriny zany hoe ny orina tamin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary taona 1996 izany société nationale de participation zany izay ivondronona ny orinasa eo amin'ny fitopolo eo ankehitriny hatramin'ny tsanganany moa dia mahery 50 zay ny azo lazaina hoe orinasa izay niara-dia taminy ka ny fanirina dia ny apiroborobo zany hatrany ankehitriny dia ao anatin'izao fankalaza ny tsingeritaona faharoapolo taona ny sonampara izao dia misy ty fiaonana amin'ireo tompona andraikitra ambony amin'ny tany sy ny fiainana ndraiky ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta nitondrany ireo mpandraraha ny etaeta mikasika izay everiny fa toromarika ahatsara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto Madagasikara ny indrindraindrindra ampiroboroboana ny orinasa malagasy manoloana ny azo lazaina hoe fifananana iraisam-pirenena manoloana ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana ka mety anosarotra ihany koa ny toe-bolan'ny mpanjifa ahafahany mahazo sitraka amin'ny fanjifana ny tena malagasy eto zany dia mametraka izay ary miantso ny tompona andraikitra mpanjakana rehetra mba isy ny fanamorana na eo mifanana faranentana ny akora izay efa nivelany zany ampiasain'le orinasa majinika eto atoerana na ihany koa eo amin'ny lafiny aba sy ny etra mba ahafahany orinasa malagasy mampisongadina sy mampivelatra koa ny lafiny sosialy ary indrindraindrindra toka hoe fanampon'izany fa tsy majinika dia ny ahafahany fanjakana mitondra ny anjara brikiny ho fiarovana ny tombotsony ny mpandraraha malagasy zay le totsika hoe défense et relance économique tsy maintsy arovantsika aloha ny mpandraraha malagasy eto atoerana mialoha ny eritreretantsika etsona zay mpandraraha avy any ivelany izay iverina fa afaka ny anatevina fa tsy tokony hifamono amin'izay efa misy eto atoerana momba n'ilay concours ampanaovonareo ahoana sehoanany ny fifananana moa dia tsotra misokatra izy io ho an'izay mpandraraha malagasy maniry zany hitady famatsim-bola ny mampiavaka azy angambany dia ataoko hoe financiaire zako 50 millions d'ariary hatramin'ny 150 millions d'ariary eo amin'ny 750 millions de francs eo zany no loka ho apetraka ho an'izay mahazo zany fifananana izany eto dia omena lanja manokana ireo mpandraraha tanora latsaky 5 taona sy ny vehivavy ary ny farany moa tsy manakany zany ny daolo be ihany koa misokatra ny fandrarahana fa dia afaka mametraka ny fangatahany tsirairay hifaninana ka dia ao anatin'ny mangarara teraka anaovantsika an'izany raha mila fanazavana fanamponareo dia afaka mitsidika ny volinkaratra fandraisana zay napetraka ankehitriny dia ny sonapara.ng na manatona mivatana ankoa eo amin'ny toerana zay misy ny fitoerana misy ny sonapara etsy amin'ny 67 hectares maison des produits ny fandraisana manjara fanjakanany hatramin'izay dia misy foana satria fanjakana ma hoe piahy satria ny sonapara dia azo lazaina fa miahy ireo mipetra-bola mpanjakana any amin'ny sehatra tsy miankina zay ngambany nazavana azy hoe société nationale de participation zany hoe ny petra-bola mpanjakana zay ampiasaitsika anomezatosika ireo orinasa zay tsy miankina dia mitony zany ny mananamby dia
dia averintsika nykio zany ho ampiasaina ao ahodina amikarana asa amikarana tetika asa vaovao mba hitsanganana orinasa vaovao ihany ko ka ny fiaramiasa dia mazava ho azy fa raha tsy misy ny fanjakana zay manome alalana anay anao zany hoe fampiasana ny volam-panjakana zany anomezana anabeazan'nyroa ny orinasa tsy miakina dia efa tsy ho tonga am'izao fenitra faharoapolo taona amin'izao sonapara ary tsy ho maro ny orinasa izay miroborobo noho izay totoso napetraky ny fampiasana volam-panjakana izay ny andraikitro zao no filohan'ny filakevim-pitantanana nantsona hoe président du conseil d'administration sonapara ary akoatran'izay moa fantatrao manandraikitra vitsivitsy any kio eo ny fitoram-panjakana